fa tsy hoe nianatra coloration ianao nandritry ny 2 jours dia ozy izy ianao hoe tu sais tout hainao daholo izy rehetrarehetra non misy module par module dia ny zavatra nianaranao tamin'ity taona ity mety misy module vaovao indray iny amin'ny herintaona mihatsara kokoa. Misy durée de vie ve ny mandoko volo? Lokony volo moa zany Ie, misy ny coloration semi-permanente, permanente ary ny temporaire. Misy an'izay, misy durée le izy. Izay no mahatonga azy hoe tsara le business satria là efa miresaka business tsika ato fa tsy miresaka satria le teo mantsy ohatrany hoe raha tant que coiffeur dia ohatrany hoe artisan ohatran'izany fa efa nampidirina ao anatin'ny hoe entrepreneuriat le izy dia zay le izy raha nandoko volo ny olona ray normalement izy tokony verina indroa isan-taona fa raha tsy izany izy ratsy be le loko any. Oui, misy durée le izy satria maniry le volontsika dia rehefa maniry le volontsika misy an'le mainty iny ety amin'ny fotony dia ny eny amin'ny longueur misy an'le loko donc ny durée an'iny zany le loko nefa tsy miala tanteraka hoe miverina noir tsy miverina itsontsontsontsony ny volony lokoina raha tsy hoe lokoina noir fa ny durée any zany entre 4 6 6 mois eo dia vasoka fa tsy hoe miala zay ny durée de vie any. Dia misy mazava ho azy moa zany le récurrence zany satria milava le volo dia miova koa ny design dia miova ny dia rôle anareo ny hoe alerte par rapport amin'ny ny nouveauté sy ny tendance ankehitriny. Zay. Dia iny anisany koa ohatra hoe coloriste zao dia mianatra an'izay teknika zay hoe inona ny teknika hoentiko rehefa anao entretien de balayage ny anaran'iny. Entretien de balayage tsy mitovy amin'ny teknika hoentinao amin'ny volo naturel ny entretien ny volo efa nolokoina tsy mitovy dia anisany ianarana koa iny zay le teneniko hoe lava be le fianarana fa tsy hoe nianatra coloration ianao nandritry ny 2 jours dia ozy izy ianao hoe tu sais tout hainao daholo izy rehetrarehetra non misy module par module dia ny zavatra nianaranao tamin'ity taona ity mety misy module vaovao indray iny amin'ny herintaona mihatsara kokoa dia izay no mahatonga anahy mbola mianatra foana hatramintsika androany izao. Mikasika an'izay fianarana izay mihitsy ny ahoana indray no politikanao manokana ampiofananao ny ekipanao? Ny politika dia ahafahako ho tonga entrepreneur. Ny politika satria resakantsika teo hoe ianao avy any amin'ny niasa tamina salon de coiffure. Oui, ka izay le izy hoe ho tonga entrepreneur satria raha ohatra ka mbola izaho no milomano be hoe mandray olona de A à Z ao amin'ny salon mbola tsy entrepreneur zany amin'izay moment izay. Donc tsy maintsy nitady politika ho faniko ho tonga ohatranahy zany hoe glady totra any amin'ny tanany zareo rehetrarehetra any. Donc ny politika mampianatra ny ekipa zahay à chaque client fa tsy isy hoe par semaine. Ka raha ohatra hoe misy zavatra mbola tsy nataony zareo teo ohatra dia eo manondro eo ary fantatry ny client glady totra zay hoe rehefa manao ny ekipany tsy maintsy eo foana izy manondro satria à chaque client dia nouvelle technique satria tsy mitovy ny historique rehetrarehetra. Dia ankoatran'izay moa zany mampanao formation globale zahay une fois par mois zay zavatra vaovao azoko omeko an'zareo indray zao indray ny tokony hitondrantsika an'ity formation technique io fa technique de vente sy ny hafa indray hafa indray. Dia inona zany ny tena valeur ajoutée hoentin'ny glady totra? Ny valeur ajoutée tena hoentin'ny glady totra dia ny transparence et satisfaction des clients. Izany hoe izay tonga rehetra zany tsy maintsy satisfait? Tsy maintsy, tena tsy maintsy. Ny za manokana aloha tsy dia tena mahalala loatra n'ilay sehatra ny salon de coiffure fa hitako d'un point de vue entrepreneurial fa misy opportunité ngeza be mijery an'ireo mpanjaraha maromaro manomboka miroborobo ao anatiny dia manahoana nefa micontribuer amin'ilay bien-être anareo vehivavy marina ve ny mandeha amin'ny salon de coiffure sa aleo plutôt mijanona any an-trano sa
ahoana ny fahitanao anazy ary manahoana ny budget tokony apetraky ny vehivavy ao anatin'io tontolo io? Tena budget le izy na Zahary miteny hoe raha za ngamba ny tsy coiffeuse tsy esthéticienne, je sais pas si j'aurai le budget andehanako any amina salon. Tena budget le izy. Fa rehefa justifier mahavoavaly an'le etaetan'le olona ianao zany hoe tsy maintsy misy zany ao ny fanontaniana betsaka be dia rehefa voavalinao ny fanontanian'le olona ça veut dire hoe ho vitanao le izy dia afaka ampeye le olona. Zay prix ataonao eo rehefa assuré izy dia afaka ampeye izy. Ka ny vehivavy misy olona tsy ao anatin'le monde mieritreritra an'izany hoe tsy za tsy andany vola any amina beauté zany. Fa teneniko anareo fa ny vehivavy dia any amina beauté tena mampiditra ny volany koa izy. Mampiditra ny vola hoe mandany ny volany any mandany beauté? ny volany tiako tenenina. Dia izay resaka hoe mandany zay nefany tsy mandany izy fa mahazo tombony izy. Tombony ny azony raha makany amin'ny salon de beauté izy fa tsy mandany. Noho n'le hoe confiance en soi miakatra sa inona tokoa? De un zay confiance en soi ny azon'le zavatra nitadiaviny ary taloha nge tena mampatahotra mandeha salon de beauté. Mandoha volo ianao dia mivoaka avy ao ianao dia catastrophe mivoaka avy ao nefa nainao nandoha vola. Dia izay no nanasivana an'le transparence ao aminay zany nasiana le transparence mba ohatra ity ny zavatra tadiaviko madame Gladys. Rehefa tsy possible izy tonga dia teneny le olona tsy possible en une fois io mety tsy possible mihitsy io aminao na hoe tsy dia tsara io amin'ny tananao na dia ianao zany maka fotoana mihitsy ny resahanao amin'le olona hitadiavanao an'le zavatra. Ahoana moa ny ahafahanao mamaha ny olona ray raha tsy fantatrao ny problemany. Mila fantatrao ny problemany avondi androsoanao vahaolana. Ce qui veut dire tombony ny azony avy ao aminao vahaolana nomenao anazy fa tsy nanao dépense izy amin'iny. Zany hoe tsy nandany vola izy fa mahatsiaro nahazo tombony izy tao aminao. Manao indray ny vision anao afaka 10 taona. Ohatrohatran'ny ahoana ny fahitanao an'io activité anao io amin'ny 2030 zany? Afaka 10 taona an'izao? Ie. Teneniko ve sa? Ie. Zay azo tenenina? Tena za mantsy mbola sanakantitra dia le zavatra nofinofisiko reny ohatrany tsy dia tiako tenenina loatra hoe fa izy efa ao amin'ny table de bord ao ary mipetaka vao miditry ny salon ny ankizy rehetrarehetra dia mahita an'io ce mois-ci zao, ny androany zao, ny lundi, mardi, mercredi, jeudi zao, ny mois de mai, mois de juin zao, fin d'année zao. Efa misy tableau ngeza eo. Raha misy fiovana tampoka eny anelanelan eny dia efa faina iny. Iny ny tableau de bord donc vao mijery an'iny ao ny ankizy dia tonga dia fantany hoe tena tsy tody teto nefa androany efa firy moa androany zao 19 je sais pas 15 14 15 androany mbola eto tsika zao tsy tody. Dia ce qui veut dire hoe misy ny vision amin'ny afaka 10 taona. Afaka 10 taona mifantatro fotsiny aloha hoe afaka 10 taona za mbola coiffeuse. Mbola coiffeuse nireo client rehetrarehetra reo mbola coiffeuse nareo afaka 10 taona. Fa mety hoe miova ny gamme de produit, mety hoe miova ny fitantanana, mety hoe lasa ngeza be, mety lasa ngeza be fa mbola Ray Gladys manokana mbola tsy manana vision anokatra annexe. Satria izay confiance ny client ao amin'ny Gladys zay tiako tazomina zay. Satria raha misy annexe ary tsy ho araka intsony hiverifie hoe tena nety ve, tena afa-po ve le client tato. Donc mbola tsy tena tafiditra anatin'ny monde ny entrepreneur ve za zany satria tsy te s'élancer hoe tsy afa-po le olona tary satria le izy
prestation no arosoko. Ianao zany le qualité zay mihitsy ny tena imasoanao. Iny zany sura iny hoe mety mbola tsy hisy annexe Glad Touch. Fa mety hoe salon Glad Touch ngeza be anankiray dia za mbola ao anatiny io ao, mbola coiffeuse ao anatiny io ao, na dia tsy mandray à 100%. Mahafinaritra anahy le profil-ny Gladys am'le côté femme forte sy mahafantatra tsara hoe avy aiza ny nalehany avy aiza ny zavatra nylalovany dia andeha ho aiza izy. Ianao teny teo hoe efa fantapantatra ao, efa miforatra amin'ny tableau daholo hoe makaiza. Dia lehilahy ve raha raisina hoe lehilahy sy ny vehivavy, vehivavy ve natao mpanjara kokoa noho ny lehilahy? Izy amin'ireo raha fahitanao anazy amin'izao? Amiko manokana samy manana ny hanitra ho azy io, fa za mahita hoe ny vehivavy natao hamaha problème. Ao anatin'ny entreprise iray tsy maintsy misy problème ary problème betsaka. Fa ny famahana an'io ny lehilahy ny zavatra hitako anahy personnel aty ohatran'ny hoe mora mipanika. Fa ny vehivavy tena hoe voavahany ohatra hoe mamaha fatorana dia hainy mitsongoloka an'iny tsikelikely dia voavahany le izy. Donc afaka mandraharaha tsara ny vehivavy satria ny atao hoe fandraharahana tsy vitany hoe mandray vola fotsiny ho lasa milliardaire, fa ny fandraharahana dia mamaha problème koa. D'accord.